Any amin'ny faritra izay hatrany mbola mijanona olana goavana amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa maro samihafa any amin'ny tapany atsimony nosy antsimo andrefaniny amin'izao fotoana izao ny fiovan'ny toetr'ny andro sy ny fandalovan'ny rivodoza matetika ka tsy ahafahana manantratra ireo tanjona izay apetraka na eo aza izany tratra ny tanjona amin'ny fitazomana ny tany sy fanjarian-tsakafo antonony nandritra ny 5 taona ny asan'ny tetikasa maro tany amin'ireo faritra ireo. Henri Florian. Na eo aza ny fisian'ireo tetikasa maro samihafa izay entina anampiana ireo mponina any amin'ny tapany atsimon'nosy sy atrimo andrefana iny mba hialana amin'ny tsy fampitsakafo sy ny anoanana an-toerana. Mbola mijanona olana goavana amin'ireo tetikasa natao any amin'ny tapany atsimon'nosy iny ny fivaovan'ny toetrandro sy ny fandalovan'ny rivodoza matetika eto amintsika. Io no nambaran'ny mpandrindra ny tetikasa maro izay niasa tany amin'ny tapany atsimon'nosy nandritra izay 5 taona lasa izay. Tanjona ankapobeny ny tetikasa maro ny itandrovana sy ampianana ny tsy fampiana sy ny tsy fanjarian-tsakafo ao amin'ireo distrika ny asany ka ponina mandidina ny 405 alina no nisitraka izany tetikasa izany nandritra izay 5 taona lasa izay. Tao anatin'ny tetikasa dia anisany voaresaka atao ny hoe aritratsa ny tanjo fa voatandrosika voatazontsika ny tsy fanjarian-tsakafo antonony tany atsimo tao anatin'ny zay 5 taona ny asana zay. Raha tamin'ny voalohany izy tany amin'ny valo sy faingoenina isan-dratany dia amin'izao izy lasa 3 faingo 5 isan-drato eo na ao anatin'ny période de soudure azitsika zao dia zay no vokatra azo tao anatin'izay. Na dia sasary ny tanjona raiky voalazantsika teo dia ny tena nisy tokoa ny zavatra nanano sarotra ihany dia teo zany fatatsika ny any atsimo dia anisany toerana nisy ny intervention d'urgence etabe. Dia tsika nanao projet de développement tao anatin'izay. Tsy mitovy ny fomba fiasa ny approche tao anatin'izay fa izay nisany défi ngeza indrindra tao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa. Ho an'ny vahoaka Amerikanina izay nanome ny tohana arabola ho an'ity tetikasa ity, zava-dehibe ho azy ireo ny fanampiana ny vahoaka malagasy indrindra fa ny any atsimo izay miaina ao anatin'ny fahasahiranana lalina raha oharina amin'ireo faritra hafa eto Madagasikara ka antony anomezan'izy ireo vola tsy toko tsy foroana amin'ireo tetikasa maro samihafa ka isan'ireny ny tetikasa maharo izay mifarana izao. Nous sommes fiers d'avoir complété ce projet. Faly izahay tamin'ny fanohanana ity tetikasa ity, ny tetikasa izay natomboka tany am-boalohany mba hitsinjovana ny lafiny fampitsakafo any mponina tamin'ny alalan'ny vola mititona $100 nandritra izay 5 taona nisy ny tetikasa izay. Mbola mampanantena izahay fa itony tetikasa amin'izao fahombiazana izao ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy any amin'ny tapany atsimon'nosy iny. Misaotra ny gouvernemanta ihany koa izahay tamin'ny fanampinanay tamin'ity fanatanterahana tetikasa ity. Travailler bien ensemble dans les années à venir. Ratsivana natao mba ahafahan'ny olona misehatra amin'ny asa fambolena ny fiompiana sy ny jono ary hanatsarana ny fiainan'ny vehivavy mitondra voka sy mampinono manoloana ny tsy fanjarian-tsakafo ny tetikasa maharo izay nofarana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy Ambatoroka ity.